Tsy mbola nanome daty ny fampionana ny filoha efatra amin'ny rahalahy ihany hatramin'ny androany ny FFKM. Noditana-polo avy any Afrika Atsimo na kilafy Ravalomanana, tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra horaisina. Bomba vita tanana iray indray no nipoaka tetsy Analakely alina, nisy ny nitony tena ho tompon'antoka. Tsy maintsy ho voaloha araka ny tokony ho izy hatrany ny karaman'ny mpiasam-panjakana, hoy ny ministry ny vola vaovao izay nandray ny fahefany androany. Misaotra anao misafidy ny viva amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao, manatra ny araba ho antsika rehetra no manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny trangam-piarahamonina no anomboantsika ny fotoana. Niara-ny fahamaizina indray ny tsenan'ny koma 17 hektara ho Maliala tokony ho tamin'ny sivy. Tsy fantatra izay niaviany afo hoy ny fanazavany Nanatrimaso ny teo amin'ny kidoro éponge no may voalohany ka nihitra tao anatiny izany. Voka ny trano eva 220 misy fanaka isan-karazany no may ankoatr'ireo fanaka ny sarona labasy. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Christian Ines. Ny teto amin'ny misy ny kidoro éponge no ny andohan'ny afo. Tsy fantatra izay antony nahatonga izany. Vetivety dia niakatra ny afo ary nandravarava. Le afo mirehatra avy any varatra le afo aloha dia zay fotsiny no hitako aloha dia namonjy zay. Dia sitina izay voasitina tao. Zay no hitako farany, zay no hitako dia namonjy teo zay. Nihitatra ny ankandrefana ny afo ary nahazo ny tsenan'ny koma manatiny. Trano eva 220 no may, niampy ireo fanaka fanao amin'ny trano fandraisam-bahiny. Zany problème fa ny éponge zany ohatrany atao misindro éponge reo atao dia misy ohatry zao foana ato amin'ny tsena fa norme tena efa nangataka tato amin'ny lehibe an-tsena zay hoe mba hoaka tsy hijanao ny éponge rehefa amin'ny alina fa mampisy problème efa fantelony sa fanefany amin'ny éponge nisy ohatry zao dia lisy moa tsy haintsony ahoana fandehany ato amin'ny tsena zany. Tonga ara-potoana ihany ireo mpamonjy vonina. Inona ny tena nahatonga ny afo? Na izy ireo raha tsy nahafantatra izany mihitsy, nisokatra ny fanadihadiana. Asinana ny sarotra ny famonjena ny afo satria ny andro alina raha teo moa raha naray amin'ny anso zay tamin'ny solo raha tamin'ny sivy teo dia tonga teto an-toerana zay tamin'ny nahery 3 minutes taorinan'izay satria tsy misy nambota ihany tonga ny famonjena. Ankoatra ny entana tato an-tsena, fiara iray ihany koa no may. Ny tsenan'ny koma izay vao avy niara-ny fahamaizana tahaka izao 3 volana lasa zay. Izay ny omaly fa tahaka ny ahoana kosa ary ny androany nanao ahoana fihetsepo ireo tompony entana rehetra nahita ny fahavoazana. Teny an-toerana Idina Andriamampiatona sy Yves Chanel. Tsenan'ny koma omaly tahaka izao izy androany, kilan'ny afo ny fanaka, very vola ny mpivarotra. Alina tokony ho tamin'ny 6 ora sasany teo no niainga ny afo. Tafakatra 20 tapitrisa ariary ny vidiny entana kila otohoto, very hevitra ny tompon'entana. Zany tany an-trano nisy ny telefona tokony tamin'ny 6 sasany teo eo. Tamin'ny 10 sasany aloha izy ny telefona efa tonga ny pompier dia tamin'ny 12 sy fefany teo izy ny tena efa maty ny afo izy fa nientantsika izy tsisy azo raisina intsony fa lasa charbon daholo. Ny tomboan'ilay afo zany tenen'ny olona zany le olona tonga taty hoe tao amin'ny éponge atao ny tomboany. Taizany ny atomboan'ny afo, inona ny antony? Mizarazara ny hevitrireo tompon'entana ho an'ireo mpivarotra éponge ety ivelan'ny tsena fa nasoketana ny filazana fa tao amin'ny tsenan'ny éponge ny atomboan'ny afo. Ny éponge aloha zany mandray afo izy kanefa ny éponge ny andohan'ny afo aloha tsy hitako vazaha tamin'ny sivy mahery tonga teto levina tsisy tsony ny etako mbola nirehitra nakana amin'ny andrefana iny ny andohan'ny afo zany dia tena tsy hitako hoe avao amin'ilay bahi andrefana sa avy amin'ilay éponge aty atsinanana fa ny afo zany raha filaran'ireo banderô dia avana amin'ny avaratra. Efa nisy ny fahamaizana teto, fahamaizana entana dia tiako marihana amin'izay tsy dia hoe avany amin'ny éponge foana le afo ny andoha fa dia sotasotan'olona tsy fantatra moa le izy ny tena marina. Tsy vao voalohany izao no nisy fahamaizana tahaka izao teto amin'ny tsenan'ny koma.
ankoatra ny entana amidy eto amin'ny tsena nisany koa ny entan'olon-tsotra nipetraka tety ivelany no kilany afo efa nisy fahavoazana tamin'ny voalohany ary ny éponge na mainty entan'ny olona tokony nandray andraikitra zay mpiarakara ny tsena napiditra ny éponge tany anaty tsena zay zany mba mangataka mihitsiny mba hanesorana an'le éponge efa tena danger ho an'le mponina zany le satria tsy ny éponge fotsiny zany maefa hatramin'izay manodidina anazy rehetrarehetra ohatra zao ny tomobilin'ny Jodako indromay zao le izy avy assurance tsy antoka an'le itsy iny fa le éponge zany angatana imponina eto amin'ny manodidina hiditra ao anatiny fahavoazana vokatry ny afo tsy fantatra etraketraka salozatsotra misokatra ny fanadiadiana mandra-piandry ny vokany efa any amin'ny fomba narenana ny fatiantoka ny sain'ny maro ety amin'ny komma 17 hektara tato ato tao ny fandimba may ny tsena eto Antananarivo efa taona lasa tahaka izao ihany koa no namay ny tsenankazo Etsisotry fotoana ny aitrano izao hoy ny mpivarotra saingy mahaliana kosa ny fitandremana eny amin'ireny tsena ireny tahaka ny ahoana ary ny nataon'ny Isotry efa taona aty aoriana fanadihadiana tamin'ny faraparan'ny taona 2024 no kilany afo tanteraka ity fivarotana ity antapitrisany maro no fatiantoka isaky ny mpivarotra fatiantoka tsy mbola tafarina hatramin'izao ankehitriny fitandremana tsotra sy madinidinika no ataon'ny mpivarotra tsirairay isorohana ny fiverenan'ny famaizana fitandremana zay zavatra zay moa zany zay nanakarama gardien ankoatr'izay zany tsy dia hitako zany zay ana zay ihany zany no azo atao le gardien zany no mitandrina an'le tsena rehetrarehetra izy zany no mitandrina an'le tsena hoe mijerijery an'le tsena hoe raha sanatria mbola misy manao akasiparana indray fitandrovana ataonay amin'ny aitrano ato zany dia tsy mampiasa an'le afo reny zay raha ohatra ka mifoka sigara dia finoana tsara ny afo amin'ny sigara mifoka efa ivelany ihany ny trano fivarotany ankoatra ny entana amidy eto azo ihany koa no nanamboarana ity trano fivarotan-kazo eto Isotry ity azo izay mora mandray afo na tsy misy mampiasa herinaratra azy izy ireo eto potika afo kely monja vokatra ny tsy fitandremana dia mety hitera-doza raha ny fanazavana nomen'ny mpamonjy voina dia tsy misy afa-tsy ny fanavaozana ny tsena ho manara-penitra no fisorohana tsara indrindra raha ny tsena eto amintsika Anosy be ihany aloha no hitanay hoe manara-penitra satria ahitana bouche d'incendie ahitana poteau d'incendie ny ankoatran'izay dia lavitra tsy dia ahitana loatra ka noho izany tsy mety ho an'ny tsena ny trano azo indrindraindrindratsika hoe mampirehatra afo ao anatin'ilay trano raha tiatsika nisorohana zany dia mba hovaintsika trano biriky reny trano azo tsy ho an'ny tsena ireriany nefa fa ho an'ny tokantrano ihany koa tokony malina trano ny rehetra amin'izao fiovaovan'ny toetrandro izao ilaina ny fananana ny fitaovana famonoana afo na extincteur na dia isorohana ny fiparitany afo fotsiny ihany azy eo amin'izay trangam-piarahamonina izay ihany araka ny fanambara taminao tao anatin'ny lohateny bomba vita tanana no nipoaka tetsy amin'ny hôtel Plaza Analakely alina tokony ho tamin'ny 12 ny fipoana ny tena navesatra raha nainon'ny olona azy saingy tsy nisy kosa nefa ny olona naratra everiny polisy fa asa fanakorontanana amin'izao manakaiky ny fifidianana izao ity ny tranga ity mbola tao kosa ny fanadiadiana fanazavana avy amin'ny polisy no ndeha ho aratsika nataony fanadiadiana fidinany tena toerana dia hita le izy fa bomba artisanal zany hoe tony bomba amboaritanina tony araka ny fanadiadiana tsotsotra natao teo dia nisy nahita ny olona nametraka anazy teo dia efa mandeha moa ny fanadiadiana dia hitantsika eo ny toiny ny tranga zavatra oatra zao moa dia endrika fampirorona tsy azo lavina zany dia entanany rehetra malina hotony fa loza mitatao ho an'ny fiarahamonina zao zavatra bomba zao fa dia mahafaty tokoa io mamparatra tokoa efa tsisy monga iverenantsika ihany izay vaovao trangam-piarahamonina izay fa mialoha izay dia ivadika eo amin'ny pejiny politika isika araka ny fanambara ihany koa atao anatin'ny lohateny tsy maintsy mbola ampiaona ireo filoha telo teo aloha sy ny filohan'ny tetezamita ny FFKM mandra-piandry izay vita rafitra ny fifanaram-pihavanana na ny convention de paix esaka fampihavanana tsy natao hosakana amin'ny zotra mpifidianana mamboaka fiatranena sy Yves Chanel
Filoham-piangonana Tsikivy mbola be fanantenana ny amin'ny dingana sy ezaka ataony no indreto niseo ny mpanao gazety androany. Tsotra ny fampitam-baovao, vita rafitra ny fifanaraha-mpihavanana ary atolotra ireo filoha teo aloha 3 mirahalahy sy ny filohan'ny Dedezamita. Natolotra ny FFKM izany fifanaraha-mpihavanana izany ary ampitaina amin'ireo filoha 4 amin'ny alalany ireo filoha-mpiangonana. Tsikivy ny FFKM ikiram-piaona eto Antananarivo ireo filoha teo aloha 3 mirahalahy amin'ny filohan'ny Dedezamita. Fampiaonana amin'ny daty tsy mbola fantatra. Ezaka tahaka ny fampihavanana lalana tadiavinay zay ho tonga raoviana anzay Tsikivy. Zay maharitra tadiavinay zay natongavana amin'izay hoe ampanjariana araka ny tokony ho izy ty fampihavanana. Dingana sy ezaka ambaran'izy ireo fa tsy natao anohitoina na anelingelina ny zotra-pifidianana ankehitriny. Fa niverina avy amin'ny Afrika Atsimo ny délégation avy amin'ny Ankola Ravalomanana notariny Imam Mirakoto Arvelo. Niona tamin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana izy ireo niladinika tany dia ny fampihavanana tao teo amin'ireo samy zanak'idady. Niaiky Imam Mirakoto Arvelo fa nisy tsy fitovian-kevitra io momba ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny Ankola kosa dia hatramin'izao tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra mazava no raisina. Aratsika ny fanazavany Imam Mirakoto Arvelo tetsy Ivato. Hatreto aloha zany aloha dia mbola tsy misy hevitra tapaka tena hoe matotra mikasika ny hoe anohana na tsy anohana candidat iray amin'ireo 3 ireo ny mouvance Ravalomanana. Dinika efa betsaka ny natao fa ny filoha Marika Ravalomanana ny tompony teny farany zay nahazo fampidinika taminy tamin'ny feno fitiavana, feno fahazotona fa amin'ny mahafilohan'ny délégation tsy mahafilohan'ny Ankola Ravalomanana azy dia izy no tokony teny farany amin'izay zavatra mety atao manoloana ny mety androtsahany mety anohanany mouvance Ravalomanana candidat iray amin'ireo 3 izay misy amin'izao fotoana izao ireo. Fa mikasika ny fifidianana kosa dia mangingina ny fananganana masoivo ho an'ireo candidat hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena eny amin'ny commune mivoaka ny renivohitra. Marisika hifidy anefa ny olona eny na tsy mahalala ny momba ireo candidat azy. Lafo ny teknika kosa dia mandeha araka ny tokony ho izy. Ny azona ireo panneau ametahana ny sary ny candidat no olana. Fanadihadiana tamina commune ambanivohitra iray miataka ny renivohitra no entiny Armisa Rakotobe ho atsika. Iray volana mahery mialoha ny fifidianana filoham-pirenena tsy ahitana taratra ny momba izay ny ety Soavina, commune ambanivohitra. Nilaza ny Andatsabato ny ankamaroan'ny olona ety, eny fa na dia tsy fantatra izy ireo aza ny ady hevitra misy momba ny fifidianana, eny fa hatramin'ireo mpirotsaka. Zaho aloha mbola tsy mahalala mihitsy, tsy fantatra na ho tanteraka na tsy ho tanteraka ilay fifidianana. Zay aloha izao fahalalako an'ilay satria ilay ady politika atao mbola mananina beko. Amin'ireo ilay candidature amin'ny 3 hoe misy efa fantatra daholo. Tsisy fantatra aloha e. Ireo candidat 3 ireo tsisy fantatra mihitsy na ray. Tsy dia mananina an'ilay izy zany tsy dia manaraka vaovao dia zany tsy ahafantarako an'ilay izy moa tsy dia misy miresaka an'izay. Azo hitarafana izay tsy fahafantaran'ny olona izay ny tsy fanatonan'ny candidat azy ireo. Tsy mihoatry ny 3 izy ireo hatreto. Tonga nangataka alalana amin'ny tokony andraikitry ny tanàna anangana antenne na masoivo. Ireo izay efa mijoro tsy mbola miseho masoandro raha ny fanazavana. Lazaina fa vitsy ireo mbola hitako hoe manana antenne aty anatin'ny commune ankoatran'ireo tsy mahasampotra miseho vahoaka zany amin'ny fanentanana madinidinika angambany tsy hometsiny izy fa raha ny amin'izao fotoana vitsivitsy ireo candidat zay veriko fa manana antenne aty atoerana aloha. Lafy ny teknika indray mandeha araka ny tokony ho izy na lisy mpifidianana na ny fanaovana karapanondro. Mampametra-panontaniana ny ety Soavina fotsiny ny fampiasana ilay solaitra be ametahana ny sarin'ireo candidat. Satria zany eto mba misy jiro amin'ny poto mba amin'ilay resaka sécurité zany zay zavatra zay.
efatra amby 30 metatra no ilaina amin'ny solaitra be io, planche sy boiron ary fantsika anjatony no ampiasaina. Tsy manana teti-bola ao amin'izay ohatra raha ity fokotany iray eto Soavina ity. Satria fokotany zany a tsy manana teti-bola anaovana izay tableau izay, dia miankina amin'ny fanjakana zany angatahana hoe hanome an'le planche sy le fantsika anaovana amin'ny resaka tableau zany. 9 ny mpandatsabato eto Soavina avy amin'ny fokotany 5 ihany koa ny birao fandatsaham-bato, 1 miliara ariary kosa ny teti-bola anjara ny commune io hiatrehana ny fifidianana. Eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay ihany efa miroso tsikelikely amin'ny fampielezan-kevitra avokoa ireo kandida na dia mbola tsy ofisialy azy fampielezan-kevitra fampiasam-bola hatraizany fetra tsy misy ny voafaritry ny lalàna everiny samy finina nefa fa tsara raha manazava ny loha ranom-bola ireo kandida. Mitatitra izay vaovao izay mamboaka fetrany eny eo amin'ny sariny Yves Chanel. Tsy voafetra ny teti-bola azon'ireo kandida ampiasaina mandritra ny fampielezan-keviny. Na izany aza takin'ny lalàna ny fanazavana ny loha ranom-bola everiny samy finina fa tokony ho modely ireo kandida hirotsaka ka hanaraka io lalàna efa misy eto amintsika io. Io moa zany efa voalazan'ny lalàna 12 sorivo ohatra 5 fa amin'ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo fa ny kandida sy ny antoko politika zany dia tsy maintsy manokatra compte any amin'ny banky. Izay no voalaza ao fa ny zavatra misy koa zany dia tsisy fanasaziana ao. Ka izahay zany dia fanandray ny fepetra rehetra ahafahana mampiatra ny andininy ny anaky 5 izay voalaza ny lalàna 12 sorivo ahatra 5 mety ho any amin'io vola ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra ny famotsim-bola. Ho an'ny kandida Ajo Andriana Narvelo milaza ho mazoto ho amin'ny fanazavana ny vola hoentiny amin'ny fampielezan-kevitra izy. Raha misy lalàna milaza an'izay dia tanterahana fa rehefa izay voalazany lalàna ihany no ataontsika fa tsy hitako moa ny olana hoe tsy lazana an'izany. Avoaka ny samy finina ny lalàna hoe tia ny lalàna amin'ny feny fifidianana tokony mazava ny financement dia tokony izao ny fepetra raisina izay mitsy no angatahan'ny vahoaka tsy solana izany. Mandringa ihany koa anefa ny lalàna tsy misy sazy ho an'izay tsy manaraka ny lalàna. Hatramin'izay tsy mbola nisy kandida voasazy teto amintsika satria tsy nanazava ny loha ranom-bola nentiny nanaovana ny fampielezan-keviny. Ivona amin'izay ve ny amin'ny timindray mitoraka ity mipetraka ny Baraingo. Aoriany ireto dokavarotra vitsivitsy ireto kosa no itondrananao indray ny toy ny raharaha ny Ambilobe ny famindra-pahefana ataon'ireo ministra kandida sy ny isolo-toerana azy ny fanetsana ihany koa izay ataon'ireo tantsaha amin'izao fotoana izao ary ireo maresaka avy any ivelany. Rehefa avy eo indray ary. Natawas miseda Antsikareta Siruvavau Siafa We say that I like it We say that I love it We say that Mendi Karus Fanau Simanang Saala Pantagang ipati Solution Baconal, número 1 Santerra, extra próprio. Manalantas das rejas próprias, Satsima veja, extra próprio. Similar Cusca, mal bem, Vadivan Labanabare, extra próprio. Apesar de sua chanzão, maneirão, tudo zau, extra próprio, extra próprio, extra marcha B, extra roro B, extra, extra, número 1, extra, Yumaluani, extra próprio, Ciscaraticua. Vidiny ronjato ariary. Telma, réseau numéro 1 à Madagascar. Telma, toujours plus pour vous.
tapany faharoa amin'ny viva événement toizantsika ny tranga mpiaramonina ny savorivory ny maraina teo ny mpivarodamba avy amin'ny zone franche etsy tsara lalàna manoloana ny laruche raha milamindamina izy ireo tatoato manoloana ny fivondronana dia misedra olana indray amin'ny faniliana ankolaka taona tompona orinasa iray mipetraka ao aoriana izy ireo fanadijina. Ity sakana ity no fototry ny olana ireto mpivarotra ireto. Hatramin'ny herinandro lasa teo no efa nametrahana ity orinasa vahiny ity ireo sakana ireo teto saingy mbola nisy irika nivarotany mpivarotra izany. Androany niakatra eto amin'ny lalan'ny mpandeha tongotra ny sakana ary efa vita simenitra mihitsy. Tampona tanteraka vokatra izay ny lalan'ny mpandeha tongotra eto amin'ny fiantsonan'ny fiara no mivarotra ireo mpivarotra. Fefeny daholo dia mpandeha tongotra zany any ampovoan'ny arabe indray mandeha jereny commune kosa aloha zao fa mba tsy rariny nefa zay rehefa mivarotra eny amin'ny trottoir rehefa tonga ny commune manala anay miala zao zao vazaha mavidy an'ilay trottoir tsy miresaka izy tsy manira tonga dia fefeny andro alina ny amefeny an'io mba ampalahelo zany a maro be le olo manana magasin amin'ny sisindia sy nagnano an'ity trottoir mifefena ohatry zao ty na dia lalagna zao raha sika mahita ity amin'ny sisindia tsisy lalagna ambany mpandeha sony rehefa tonga da nakariny ambony trottoir amin'izay le balise napetrany dia tsisy varotana sony zany amin'ny sisiny satria tsisy lalagna. Ambety tenin'ireto mpivarotra ireto ny hoe voavidin'ny vazaha ve ny lalan'ny mpandeha tongotra tsy voavaly io fanontaniana io. Ity fiantsonan'ny fiara ity no fantatra fa an'ny orinasa ary efa nahazona alalana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Na tsy ara-dalàna aza ny mpivarotra dia tsy ara-dalàna ihany koa ny famefena ny lalan'ny mpandeha tongotra tahaka izao. Nanomboka tamin'ny maraina teo dia efa nidina tao anatin'ny arabe reto mpivarotra reto no mivarotra satria tsy misy intsony ny trottoir izay ivarotan'izy ireo teo aloha. Tsy mbola niteny, tsy mbola nanioan'o kosa izany ny ao amin'ny orinasa izay tomponantoka amin'io barrière io hatramin'izao manoloana ny fimenomenoman'izy ireo. Na hoe io aza araka izany ny sakana napetraka ny tompona orinasa iny dia tsara ihany koa ny mampafantatra fa natokana ho an'ny mpandeha tongotra ny trottoir na ireny moron-dalana ireny fa tsy natokana ihany koa ho an'ny mpivarotra. Eo amin'izay tranga mpiaramonina izay any Ambilobe na dia efa somary nilamina aza ny raharaha any an-toerana mbola manany iverena ny korontana ny mponina atao anatin'ny andro vitsy mbola any an-toerana hatramin'ny androany maraina ireo mpitandro ny filaminana avy any Antsiranana tonga nanome tanana ny mpitandro ny filaminana tao Ambilobe namerina amin'ny laoniny ny filaminana. Tahaka izao ny fitantaran'ny mponina iray avy any Ambilobe tamin'ity maraina ity amin'ny alalan'ny Antso Antarivy. Maraina ity amin'izay zany efa nilamina niresadresaka niaraka tamin'izareo tsariny vahoaka nanontany hoe nareo ve andamina sa mbola hanao fietsika hafahafa dia niteny ny zareo avy tao amin'ny renfort anankiray sa anankiroa tamin'izareo namaly hoe mialany avy tany ozy zareo avy tany Diogo andamina fa mieritreritra zay ohatrany tsy mety mieritreritra ay amin'ity fatin'olona nidoran'ny vahoaka nareo ty ozy izy zareo dia somary tehitsekely ndray koa ny vahoaka ny Ambilobe. Atezeramba-hoaka izay no namaritany ben'ny tanànan'ny Ambilobe ny zavan-tranga tany amin'ny omaly efa milamina ihany ao Ambilobe saingy miandry ny analana ny lefitry ny komisera sy ny amoana ireo jiolahy ireo vahoaka fepetra entitra niraisin'ny ministerany atitany ny famindrana toerana ny komisera miaraka amina polisy roa tahaka izao ny fanampanazavana anentiny ben'ny tanànan'ny Ambilobe ity. Tezitra mafy le vahoaka satria le vahoaka mitaky anaboahana ireo dahalo anankiroa ireo ary mitaky io le polisy le officier izay nitifitra havoaka ho vonoina. Ary matetika zava-misy Ambilobe mahatratra olona ireo vahoaka ireo andromasim-pokon'olona mahatratra olona mahatratra mpanendaka aterina amin'ny commissariat de police dia vitavita ho azy vozotra le olona ratsy ireny. Soavy amin'ny fitondram-panjakana mahefa indrindrindra amin'ny ministry ny fitsarana mba hametraka ny tribunal première instance amin'ny tapitana Ambilobe. Araka ny efa noentina taminao teto omaly ihany koa dia maty raha itsoka nandritra ny fotoana nitondrana azy hiakatra ho an'ny Toamasina avy an'ny Full Point Igesy Ralava. Izy ireo izay jiolahy Raindany voasambotra ny Gendarmerie Full Point andro vitsy lasa izay. Tahaka izao ny fanazavana avy amin'ny zandary nanao ny fanadihadiana. Araka ny zavatra nitranga tamin'ny herinandro ambony iny dia nanapika trano anankiray tao a Full Point dia raha nafaminranana zaza araka ambin'ny folo taona zany
rehefa natao mpanenjehana dia tsara izy ireo efatra mirahalahy izy tatia omaly nefa dia nisy fandrahonana natrangatao brigade 10 pointy fa hoavy ny namany anapiky 10 pointy anapaka andreo namandreo dia voatery zany narepepetra ny tompon'andraikitra dia randefanay zany akandreo olona reo avy any 10 pointy andeha tia tamatavy rehefa nakandreo olona reo moa zay dia sahabo any amin'ny 20 alina zay andeha verina raha nangataka taminay izy reo andeha pipi dia nanana eritreritra andeha hitsoka ary tena andeha hitsoka mihitsy voatery zay nampiasa fitaovam-pika atao ampiran-tananay ka maty tamin'izany zany ny raindahany anakiroa dia Gaëtan sy Ralavo na i Marcelin ohatran'izay zany fandehan'reto olona hitatsika tao androany reto be da be mihitsy zany efa nikoikoika tamin'izy ireo satria efa be da be niakitra de banditisme manatao teto fanafiana mitapidina daholo reo niaran'izany na ny olona tao amin'ny fitsarana niaran'izany na ny mpandrara ary ny eny fa nampianakaviana gendarme koa dia efa nisy niarany fanafiana zay arahana violina foana iverenantsika ny pejin'ny politika vitany maraina teo ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra teo aloha sy ny vaovao eo anivo ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ery rajonary mampianina izay nilaza fa andeha andrava ny tsy mety eto amin'ny firenena i Rasoa Elson Lantoniana kosa nanipoka fa ampitra ity departementa ity ho amin'ny repoblika fahefatra ary misy rakotobe sy njara Randrenso. Indro miantona ny endriky ny fanaovam-beloma tetsy amin'ny ministera ny fitantanam-bola androany teo ny lafiny taratasy ka nanaovana ny fanaovan-tsony amondrana fahefana teo amin'ny ministra teo aloha sy ny vaovao tapany faharoa fanaovam-beloma sy fandraisana nanoloana ny piasa etsy an-tanina reniny ho an'ny ery rajonary mampianina ministra nametra-pialana ka ho kandida hoentina amin'ny sehatra lehibe kokoa ny fanavaozana ny entina teo amin'ny ministera hitondra hery vaovao an'olo tahaka an'izay nanorenako teto ary aza menatra koa fa zany nataoka hitondra hery vaovao androdana sy analina zay tsy mety rehetra efa taona katroka no na ministra azy efa natonana ny olona no tanjona olona avy eo amin'ny ministera ihany no mandimby azy Rasoa Elson Lantoniana nilaza fa tsy ahina ny fandoavana ny karamam-panjakana ny paikadiny kosa isorona ny mety ampiakatra ny fandaniam-bola-panjakana hatramin'ny faran'ny taona misy tetikady eo tsy maintsy apetraka na ny any amin'ny fandaniana zany na ny miditra nahoana mono ny fandaniana foana no tsy maintsy resahana fa miditra koa tsy maintsy ampidirina zay tokony hiditra. Rasoa Elson Lantoniana no ministra fahatelo mitazona ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola atato anatin'ny tetezamita. Fa tamin'ity tolakandro ity ihany koa no nanao ny famindram-pahefana ny Prime Ministra lefitra misana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana teo aloha ajo Andriananarivelo sy ny Prime Ministra lefitra vaovao Reboza Julien. Fananao tatitra momba ny zava-bitany nandritra ny taona 2024 ny Samfin sampanamiady amin'ny famotsim-bola eto amintsika asa famotsim-bola vaovao amin'ny alalan'ny osika atao amin'ny fampiasana ireny karatra fakana vola avy any ivelany ireny no fandikan-dalàna tena nisongadina nandritra ny taona mbola nibahana ihany koa ny fandikan-dalàna eo amin'ny etra izay efa nisy hatrany tatao anatin'ny asa nataon'ny Samfin. Efa tokoa amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka kosa isika milaza ny andray an-tanana ny fifanolanana tany etsy Antanandrano Ilafy ny vao miera momba ny fitantanana ny fananan-tany eo anivo ny filan-kevitra ambony tetezamita ady tany mampifanolana ny mponina eny sy ny orinasa mpifandraisana iray ka nanaovana iretsy fihetsiketsehana omaly fandikana diso ny didim-pitsarana no nisy hoy ny tompon'andraikitry ny vao miera eo anivo ny CST fanampanazavana. Satria izy io mantsy karazana safotifoty teo amin'ny fandikana didim-pitsarana ka raha ny feonan'ireo tamin'ny tompon'andraikitra tateo amin'ny domaine zany dia hoe raha mirapitsa zoma zareo no raisin'ireo tompon'andraikitra ireo ifandinika milazan'ireo vahoaka eo zay hotony fa misy fitondram-panjakana mihaino eto afatanteraka ihany koa miroso amin'ny fanetsana ny tantsaha-pamboly etsy Lemaky Betsy mitatatra 3,000 ariary ny isan'andro ho an'ny mpanetsa fotoana tena ararotana mandritra ity volana septambra ity nidina teny ny mpanao gazetinay nijery ny fanetsana eny Betsy mitatatra izay mampiona Ravalson Senjara Randrenso. Maitso ny tanimbary afaka herinandro vitsivitsy efa mirotsaka an-tsano mpanetsa tamin'ny 7 avao no efa teto
tahaka izany koa reto namany. Tokony tapaky ny ho zany no fanetsana fatara tamin'ity fa fohy ny ketsa. Isan'andro zany dia izao foana ny ataonay aloha mandrapavita ny ketsa zany dia rehefa nilan'izay dia mivarotra trondro indray ny ataonay. 3 ariary ny ketsan-driry ary ireo olona mipetraka ety amin'ny manodidina ihany no manetsa rehefa fotoana tahaka izao. Tsy lavitra eo no misy ny tanin'ny hery. Ketsapolo zao ty tanim-bariny ity. Tsara ny vokatra tamin'ny taondasy ary antenainy fa hiatsara hatrany zany amin'ity taona ity. Somary lafolafo ihany ho izy ny fandaniana. Eny zao io ketsapolo zao nena io dia eo amin'ny olona enina manetsa anazy dia mandravina efatra zany izy. Io zany mba tsara le vokatra. Tsara le vokatra dia mba vokitikitsy le masinina le vodin'le vary dia mba mitatra tsara. Laha tokana amin'ny tanangady eto Rajan, mihoso no asany. Izy no mandravina ny tany mba hitovitovy avo. Manala ny andro ny tokoa ny tabataba sy any an'ireo mpanetsa eny-bavy miaraka aminy. Dia avy miosy dia mitanao fa manaraka amin'ny mpanetsa dia mifahakoatra. Rao indray mora bakiona azo atao iny. Na dia tsy misy lakan-drano azy ety amin'ity lemaka ity, tsy olana loatra ny rano. Ampy amin'ny fanetsana aloha an'ireto tantsaha ireto, mbola hita eo kosa ny toyany. Vaovao afatanteraka ny tao-trano malagasy sady miavaka no manana ny lanjany eo amin'ny tantaran'ny firenena. Tao-trano izay mila tsy ho hita intsony ankehitriny. Ilaina ny miaro sy mamerina indray ny asin'ireny vakoka malagasy ireny sady anampy eo amin'ny sehatry ny fizahantany no amerina amin'ny laony ny toe-karem-pirenena zany. Izay no isongadina ao amin'ny salon de l'habitat andiany fa 5 ny 14 hatramin'ny fa 17 ny volana novambra ho avy izao izay atao eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato fanampanazavana. Andanger satria tsy karakarainy tsy rarahiny fanjakany nge tsy fanjakany ireny fa na hoe malagasy nefa tena zavatra sarobidy be nge iny mikohatra fotsiny tsika mitomany sanatsanandro tsy dia mandeha loatra ny fizahantany eto Madagasikara anisy zavatra hoe mamparisika ny mpizahatany hoe tonga aminaty firenena iray raha mahita hoe tena miezaka mihitsy zay mikarakara ny patrimoine dia tonga akony zareo. Hiditra amin'ireo maresaka avy any ivelany kosa isika fampiakarana ny toe-karena ny fisian'ireo toerana famotsim-bola. Ireo no tafiditra ao amin'ny lahadiniky ny fivorian'ny G20 fa na izany aza tsy maintsy iresaka momba ny raraha ao Syrie ihany koa ireo firenena mivory any Saint Petersburg. Tsy maintsy ifanandrina amin'ny ady hevitra ny vondron'ny firenena roa andaniny Etazonia sy Frantsa izay manohana ny andefasana hery any Syrie ankilany i Rosia izay mandaa nomeloany Vladimir Poutine ho mandenga ihany koa azan'ny fitondrana Obama. France 24. Ora vitsy mialohan'ny sokafan'ny fivorian'ny G20, mbola hita taratra ny tsy fifankazahoana eo amin'ny Washington sy Moscou. Nandritra ny fivorian'ny filan-kevitry ny zon'olombelona, nanakina ny sekretera-panjakana Amerikanina John Kerry i Vladimir Poutine. Nilaza izy fa nandanga mikasika ny asan'ny Al-Qaïda any Syrie ity sekretera-panjakana ity. J'ai vu les débats au Congrès. Hitako ny ady hevitra tao amin'ny Congrès. Nanontany ny Kerry ireo parlementaire hoe misy Al-Qaïda ve any? Namaly izy hoe tsy. Ny Al-Qaïda dia anisan'ireo miaramila miasa any an-toerana. Fantatr'ireo nanatrika fa nandanga izy. Et il le fait en connaissance de cause. C'est triste. Ora vitsy mialoha izay anefa nilaza ho vonina nohana fandefasana hery any Syrie Vladimir Poutine. Raha toka voapirofo ny fampiasany Damas fitaovam-piadiana simika ary indrindra mifanaraka amin'ny lalàna ny firenena mikambana. Ankilany anefa nilaza Etazonia fa vonina ny andefa hery any Syrie ary manantena hatrany izy ireo fa ampiato ny fanohanany any Syrie Moscou. And I will continue to engage him. Anoho ny resaka amin'ny Poutine aho satria mihevitra aho fa mety kokoa ny fiara-miasa iraisam-pirenena. Vokatra izay afaka ny hanatsahatra ny famonoana olona any isika raha manaiky Rosia. Beaucoup plus rapidement si la Russie adopte une approche différente.
mila ny fanohanana avy amin'ny rosia hatrany anefa ny fanapa-kevitra atao amin'ny firenena ny kambana hatreto aloha azo lazaina hoe miato ny toedra rà i Vladimir Poutine neto no mipetraka ho mpanelanelana efa nanome sosikevitra ny andefa solotena amin'ny parlementany any amin'ny kongresy amerikanina izy anohy ny fanadihadiana sy fanakalo hevitra kongresy izay nangatahan'ny filoha Barack Obama alalana anafika ny Syrie. Omaly no nanatanteraka fivoriana ireo parlementera frantsay ady hevitra taony mikasika ny fanafiana ny Syrie ho an'ny vondron'ny mpanohatra mangataka pirofo mazava momba ny fampiasana fitaovam-piadiana simika ny 2 aogositra izy ireo ho an'ny Jean-Marc Ayrault tsy vahaolana ny tsy fietsehana manoloana ny vonin'olona mitranga arahantsika takizao ny fanazavana. Si nous ne mettons pas un coup d'arrêt raha toa ka tsy apetotsika ny herisetra taon'ny fitondrana siriana tsy hisy ny vahaolana politika manoloana ny vonon'olona any tsy vahaolana intsony ny fandeferana ne peut être une option. La France peut-elle ho vitan'ny Frantsa ve ny hanafika ny Syrie tsy misy mpiara-miombonantoka Europeanina hiditra irera miady ve isika tsy ny valiny. Izay no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Viva hankasitrany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany azadonoina ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay hoentiny dina andriamampiatona ho antsika veloma tompoko.